mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atunguchao izahai izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kairote nyavyamina itwechapechakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kairote nyavyamina itwechapechakawampunaya irote nyavyamina itwechapechakawampunaya. Amin'ny fofeny fifaliana indray raky izy namako no hiara-bako anareo tsirairay avy tratra izao sabata farany taona izao itsika tsirairay avy. Eny hiaraka merinety ny loha hevitra 17 isika dia manao hoe nandeha lalana lavitra, nandeha lalana lavitra. Ny andalan-teny izay nataontsika tsy anjery dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Filipianina 4:7-20. Filipianina 4:7-20 manao hoe fa Andriamanitro hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo amin'ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Andaonge averintsika tsara fa Andriamanitro hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Filipianina 4:7-20. Eny tokoa raky izy namako manana hafatra mafonja ho azy ianao Jesosy tamin'ny alalan'ity loha hevitra ity. Aoka ho tsaroantsika fa afaka mitantana ny fiainantsika tsirairay avy Andriamanitra. Anditaona vaovao indray isika dia ataovy ao an-tsaina sy ao am-ponao izany fahazotoana sy ny fahaizan'Andriamanitra mitantana ny fiainanao izany. Dia andaonge ho arahantsika ny tantara. Efa nandeha lalana lavitra ve ianao? Nandany fotoana be ve ny fanomananao sy ny entana izay hoentinao amin'izany? Nandeha lalana lavitra i Maria sy Josefa indray andro rakizy ary tsy maintsy niala aingana izy ireo tamin'izay fotoan'izay. Taorian'ny nahaterahani Jesosy mantsy dia nipetraka nandritra ny fotoana vitsivitsy tao Betlehema i Maria sy Josefa. Efa niala tao an-tranon'omby izy ireo ary nifindra tany amin'ny toerana tsaratsara kokoa. Dia nieritreritra matetika i Maria ny amin'ny fotoana izay namanginy ireo mpiandry indray azy tamin'ny indray alina. Ary herinandro vitsivitsy taty aoriana ange dia nisy vahiny hafa indray tonga nitsidika azy amin'ny alina nahaterahani Jesosy dia nisy olona vitsivitsy tany amin'ny firenena iray tany antsinanan'ny Jodia. Nandinika ny lanitra, nahita hazavana hafahafa teny amin'ny lanitra izy ireo, hazavana izay nanjavona rehefa avy eo. Ka kintana vaovao no miseho taorian'izay. Efa mpandinika ny kintana hatriny ela reto olon-kendry reto hoe tsy inona izany fa ny magy. Magy moa no anarana izay antsoina azy ireo. Fa ity kintana hitany ity dia kintana tsy mbola fahitany hatramin'izay. Nahaliana azy ireo nge ny fahitana ilay hazavana sy kintana vaovao namirapiratra ka avy hatrany izy ireo dia nanomboka nandinika ireo boky izay nosoratana fahiny. Vetivety foana dia nahita faminaniana iray tamin'ny andro fahiny izy ireo. Milaza momba ny kintana izay miseho avy amin'ny Jakoba sy ny te-mpanjakana izay miposaka avy amin'ny Israely. Nanontany teny izy ireo hoe ilay kintana vaovao hita ve no fahatanteran'io faminaniana io?
io ve no famantarana momba ilay Mesia izay nampanantenana izay efa ambetindresaka ny Jiosy nandritra ny taona maro raika izy. Resy lahatra izy ireo fa tena izany tokoa. Tamin'ny alalan'ny nofo no nitenenan'Andriamanitra tamin'ireto olon-kendry ireto mba handehanan'izy ireo mitady ilay zaza vao teraka. Dia tsy izay izany fa ilay Mesia. Fomba ny tany amin'ny firenena izay nisy azy ireo mantsy ny manolotra fanomezana ho an'ny mpanjaka sy ny andriana ary ny olo-manan-kaja rehetra. Noho izany raika izy dia nitondra volamena sy zava-manitra ary niora izy ireo ary nomaniny ireo fanomezana sarobidy ireo mba homena ilay mpamonjy izay nampanantenana. Tamin'ny alina izy ireo no nandeha mba hahitany hatrany ilay kintana mazava ary nanohy ny fandiniana ireo faminaniana kosa izy rehefa atoandro ka mijano. Vao maika resy lahatra izy ireo fa io zaza io tokoa ilay nampanantenana. Rehefa afaka andro maromaro dia tonga teo akaikin'ny Jerosalema ange reto olon-kendry reto toa nijanona teo ambonin'ny tempolo ny fahitany ilay kintana. Dia lasa izy ireo nakany amin'ny sokona sy ny mpanapaka. Aiza ilay teraka ho mpanjakan'ny Jiosy? Hoy izy ireo nanontany. Reny Herôda mpanjaka ary ny amin'ireto olon-kendry avy tany antsinanana ireto. Dia nanadiady ireo mpisokona sy ny mpanapaka eo amin'ny Jiosy izy. Ka tamin'ireo no nahalalany ny fanambarany nika mpaminany manao hoe ao Betlehema no aterahan'ilay zaza. Noho izany dia niresaka tamin'ireo olon-kendry ireo koa nge Herôda ka naniraka azy ireo akany Betlehema. Dia hoy izy hoe rehefa hitanareo ny zaza dia miverena aty amiko ary lazao azy izay misy azy mba hiankofako eo anatrehany ihany koa. Nandainga nefa rakizy Herôda tamin'izany. Ny marina dia nikasany hamono an'i Jesosy mihitsy ange izy. Dia lasa nakany Betlehema tokoa ary rakizy ireto magy ary hitan'izy ireo tao i Maria sy Josefa ary Jesosy sasakely. Tsy Jiosy ange reto olon-kendry reto fatany anefa fa i Jesosy tokoa no ilay efa nampanantenan'Andriamanitra. Koa dia nandohalika sy niakoaka teo anatrehany izy ireo ary nanolotra fanomezana izay efa nomaniny. Talohan'ny ialany olon-kendry tany Betlehema dia nandefafatra tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ny nofy hafa indray nge Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra hoe aza miverina any amin'ny Herôda intsony ianareo fa lalana hafa ale rehefa mody. Ka dia nampitandrina azy ireo Andriamanitra. Rehefa afaka andro vitsivitsy dia fantatry Herôda fa tsy niverina tao Jerosalema intsony ireto olon-kendry ireto. Ny rehetra ange ny fahatezerany Herôda namoaka didy nampamono ny zazalatsaka ny 10 taona rehetra tao Betlehema izy. Niditra nitseritra trany anefa rakizy Andriamanitra. Nampitandrina ny Josefa tamin'ny alalan'ny nofindray izy. Mifoasa ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny. Dia mantsila ny Egypta ary nitoerany ambara-pilazako aminao fa Herôda efa hitady ny zazakely ho finoany. Dia lasa niainga avy hatrany rakizy tao anatin'ny ay sy ny alina ity fianakaviana kely ity. Nampiasainy ny fanomezana avy tamin'ireo magy mba hiantoka izay nilainy ary lasa toeram-ponenan'izy ireo mihitsy Egypta. Ambara-pahafatiny izy ambara-pahafatiny Herôda. Naniraka anjely tamin'i Josefa indray Andriamanitra rehefa maty Herôda. Nilaza taminy fa efa afaka mody amin'izay izy ireo. Tamin'ny voalohany dia nieritreritra ny hiverina any Betlehema Josefa kanefa toerana hafa indray no nasain'Andriamanitra nalehany. Tao amin'ilay tanàna kely atao hoe Nazareta no niorenan'izy ireo. Nazareta izay tanàna no nenan'i Josefa taloha. I Nazareta izay tanàna no nenan'i Josefa taloha. Tao no nitompo ange Jesosy. Tian'Andriamanitra ihany koa ianao rakizy sy ny fianakavianao ary tantana sy ahay atsika izy tahaka an'izay nitantanany ihany reto ray aman-dren'i Jesosy ireto. Miarabantsika tanora zandry indray ary araka merina indray sika ny lesona 7 izay nianarantsika nandritra ny herinandro sady famaranana ny lesona amin'ity taon'ity ny amin'ity 3 volana ity amin'ny manaraka zany dia efa lesona voalohany indray isika.
ampahany amin'ny drafitra. Zay zany a ny lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro. Mino aho fa efa nianatra tsara daholo a, dia amerina sy amitina fotsiny isika. Ampahany amin'ny drafitra ny lohateny a, ny tsenjerintsika dia inogo fa haintsika tsara ilay voalaza ao amin'ny lioka toko voalohany 7:20 sy 9:20. Andenga eo averintsika noho ny alehibe ny famindrampon'Andriamanitsika izay imposahany mazava avy any amin'ny avo ho antsika, hamirapiratra izay amin'izay mipetraka ao amin'ny maizina sy ao amin'ny aliky ny fahafatesana, hanitsy ny diantsika ho amin'ny lalam-piadanana. Zay ny tsenjerintsika. Sarotsarotra ny tononona ihany, tsy haiko tsika ihany raha tafavoakantsika tsara, fa miezaka foantsika hanao tsenjery ny tenin'Andriamanitra. Ny lesona 7:20 dia haintsika tsara fa ny tantaran'ny nahaterahan'ny Jaona mpanao batisa no nandraisantsika lesona. Fantatritsika fa rehefa tsy nino ny afatra nomeny anjely i Zakaria dadan'i Jaona mpanao batisa dia nanjary mona izy. Tsy nino izy satria efa antitra ny vadiny, izy mivady efa tena antitra tokoa, kanefa ny teny ilay anjely fa mbola hanananaka izy. Dia ny anaran'ny zaza ozy izy dia atao hoe Jaona. Rehefa tsy nino izy dia tonga mona, kanefa efa fantany fa amin'ny fotoana haterahan'ny zaza dia hiverina indray ny teniny zany, hiverina hiteny indray izy. Nanantena tokoa Elizabeta fa vao latsaka ny zaza dia hiteny Zakaria, satria nandritra n'izay fotoana lavabe izay natao ankibo ny zaza dia tsy afaka ny fampiresaka izy mivady, fa dia tsy maintsy fihetsika fotsiny na manoratra. Rehefa ateraka nefa ilay zaza dia mbola indro, mbola mona ihany i Zakaria, fa afaka 7 andro, zany hoe teo amin'ny fotoana hanaovana ny famorana ny zaza. Tamin'izany mantsy dia izay mihitsy ny fomba andry zareo zany, amin'ny 7 andro ny zaza no atao ny famorana, ary eo no hanomezana ny anarana. Dia teo vao zay vao nivoaka ny fitenin'ny Zakaria rehefa avy nilaza izy fa Jaona no atao anaran'ny zaza. Ny zavatra nahafinaritra dia fideranan'Andriamanitra no navoaka ny vavany voalohany, ary ireo fideranan'Andriamanitra ireo dia nanambara ny drafitr'Andriamanitra, ny fisaorana n'Andriamanitra, ary nambara ny Zakaria fa ny tenin'Andriamanitra manontolo dia manambara ny famonjena izay ataon'Andriamanitra. Ny fahaterahan'ny Jaona mpanao batisa izany dia nambara ny lesona antsika fa anisany ampahany ao amin'ny drafitr'Andriamanitra tokoa izany. Anisan'ny faminaniana napetraka ny amin'ny iavian'ny mpamonjy, ary nanomezana ny Jaona mpanao batisa ho mpialoha lalana ny mpamonjy. Anisan'ny drafitra ao anatin'ny famonjena izany. Ny lesona ny anarantsika zany tao anatin'ny herinandro, na dia manambara ny fideranana ataon'ny Zakaria nandritry ny tao aorian'ny nahamoana azy, dia manambara mihitsy fa Andriamanitra dia manao drafitra ho famonjenantsika. Efa tafiditra ao anatin'ny planiny manokana izany famonjenantsika izany, ary nampitainy ny afatra izay omenantsika fa hoe mihevitra manokana ny amin'ny famonjena sy ny famonjenanao Andriamanitra. Mihevitra manokana ny amin'izany izy, ary hatramin'izao ny zavatra miseho rehetra dia mbola natao hamonjenantsika ihany koa izany. Tian'Andriamanitra tokoa ny hamonjenantsika, dia aoka tsy ho adinontsika izany. Aoka tsy ataontsika verimaina ny asa nataon'Andriamanitra, ireo planina rehetra napetrapetrany mba hatateraka an'izany famonjena izany. Aoka tsy ho ataontsika tsy rambina izany. Ny lesona nandritry ny herinandro ry tanora namako izany dia nampianatra antsika fa hatrizay Andriamanitra no nihevitra izany famonjenantsika izany, ary isika dia tokony hahazo toky amin'ny fahafantarana ny mahakasika an'izany. Tokony hahazo toky isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra no
ahafahany mamonjy atsika ary ny fandraisana izany famonjena izany no antoka lehibe ho famonjena atsika. Ilayntsika tokoa zany manapa-kevitra handray an'ireo famonjena izay efa nomanin'Andriamanitra itsika, indrindraindrindra ny nanomezany zanalahy tokana mba hamonjena atsika. Izay ary ny nakasika ny lesona nandritry ny herinandro dia izao aza dino no mideran'Andriamanitra mandrakariva eo amin'ny fiainana tahaka an'izay nataon'i Zakaria. Miderana azy satria novonjeny ary misaotra azy mandrakariva ny amin'izany famonjena izany. Raiso ny famonjena ary mangataha aminy mba hahatonga atsika hitahiry izany famonjena izany. Izay ary ny lesintsika ry tanora namako, dia mirary soa aza teno mianatra lesona foana amin'ny taona manaraka io indray. Dia mandra-piaona indray ary eo. dia tonga ndray ny fotoana izay ahafahantsika miara-mianatra ny ten'Andriamanitra ry tanora namako adaolo ve nareo? Reo daholo tsika anisan'ny mahafaly ny mahafantatra hoe misy zatovo linany amin'ny tenin'Andriamanitra ary mitondra soa antsika izany. Ekena hoe mianatra isika, efa miasa isika, fa tsy hoe variana mianatra, variana miasa dia tsy linany amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary indrindra raha mety hoe sanatria tsy manam-potoanany amin'ny tenin'Andriamanitra, tena tsy tsara zany. Fa raha mianatra ianao, miasa ianao, mety be ny fianarana ataonao, mety marobe koa ny asa izay mety handreketanao, fa ianao dia tokony hanana fotoana mba hahafahanao mianatra ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Misy namantsika izay ary resahaka kely ihany izy ity alohan'ny amin'ny tianantsika ny loha hevitra, ohatr'izao ny tantaran'ity namantsika ity. Izy tena mianatra, manomana boky sy ny sisa, fa izy dia mahavita tsenjery 13 isaky ny vita ny loha hevitra anankiray. Vitany tsenjery 13. Dia nametrahana fanontaniana izy hoe fa ahoana ianao ty, ahoana se ty? Ianao tena manomana boky, mianatra, nefa mbola mahavita tsenjery 13. Tsy ho adinonao daholo ve ny fianarana ataonao vokatra izany? Dia zao valiteniny hoe tena manampy ny fitadidiako mihitsy ny fianarako ny leson'ny tenin'Andriamanitra ary indrindra ny fitadidiako tenin'Andriamanitra. Fa le tenin'Andriamanitra ataoko tsenjery reny dia manampy amin'ny fianarana ho izy. Ary dia lazaiko amintsika fa tena nahay tokoa izany tanora izany ary tena tafita tamin'ny fianarana. Satria tsy mba nataony ambany zavatra ny fianarana ny tenin'Andriamanitra na dia eo aza ny asa sy ny fianarana samihafa. Dia ho iaho hoe mba manaova toy izany koa. Ireo ray no fidian'Andriamanitra ho an'ny zanany. Zay no lesona zay iarahantsika mamerina vetivety. Lioka toko 7:20 hatramin'ny 1:30 dia zao voalaza. Ary tokony ho efa 30 taona Jesosy raha vao nanomboka ny raharahany ka natao zanaky Josefa izay zanaky Ely, zanaky Davida. Mahita anarana raim-pianakaviana anankitelo zany zao tsika eto hoe Davida, Ely, Josefa, raim-pianakaviana avokoa reo. Fa reo raim-pianakaviana ireo dia zao tena naninaiza azy teo amin'ny Jesosy. Jesosy zany zao eto zanaka. Kanefa izy mihitsy koa ilay mpamonjy, izy ilay Mesia. Ary izy dia tafiditra atao anatin'ny taranak'i Davida araka ity toko sy andininy eo amin'ny Lioka toko 7:13 ty. Ina moa zany lesonao tsoatsika? Lesonao tsoatsika zany amin'izy ity dia zao hoe misy an'ireo ray, misy an'ireo dada reo. Ianao aloha zany dia misaoran'Andriamanitra raha mbola manana dada. Raha mbola misy raim-pianakaviana, mbola velona dada, dia misaoran'Andriamanitra. Fa na i Jesosy aza dia nanaja ny ray aman-dreniny, nanaja ny Josefa, nanaja an'ireo natao hoe dada. Fa ny olantsika tanora ankehitriny rehefa manomboka lehibebe tsika, rehefa manomboka mitovy amin'ny dada isika, mety hoe abe ve, mety hoe nioarantsika mihitsy aza ny mety hoe fahaizana ihany koa ngamba, dia mety manao tsinontsinona dada. Fa zao ny dada foana, ny ray aman-dreny foana. Ary Josefa na dia efa 30 taona aza nanomboka handray ny asany, efa lehibe nge zany, dia nanisy lanjany
any Josefa izy nefa izy mesy izy ilay mpamonjy ianao ve mba manisy lanja ny ray aman-dreny maniry a mba anao fanandramantsika anao fiangana vaovao am'izao akatiky ny taona vaovao zao meo lanja ny ray aman-dreny ajao resao rehefa misy resaka mba hifanaovana aseho mihitsy hoe tianao de manatsy ianao fa misy fitraikany eo amin'ny fiainantsika sy ny zavatra ataotsika ny tsy fanatsana ny dada eto moa zany de le dada le raim-pianakaviana aloha amin'ny fianakaviana mihitsy no resahantsika hoe ry tanora namako a mba ajao izy ireo ary tombono anao ny mbola manana azy fa marobe ny namana rehefa lasa le dada rehefa tsy teo ntsony le dada rehefa maty le raim-pianakaviana zay vo nitamberina hoe raha mba teo mantsy dada ka aza mba manaiky ho tratran'izany fa te mbola velona izy ankatoavy ajao fa Jesosy ary nanao an'izany ho an'i Josefa de mirary fanandramana tsara ao antsika taom-baovao feno fahasoavana ihany koa antsika mianakavy ry tanora namako rehetra fifaliana la fanko ho ao manaraka andray ary veloma tompoko
dia mpifaliana hatranyindray no mbola iarahako aminao amin'ity famaranantsika ny telo volany lesona sekoly sabata ity, ny fifarana ny asan'Andriamanitra. Manasanao ary mba hiaraka anondrika aloha, hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, tonga eo amin'ny famaranana ny lesona izahay dia ny lesona fahatelo folo. Hiaraka andinika an'izany izahay, egnane ny teninao hitondra hery, hitondra fifaliana ary hitondra fanavaozana ho anay indray. Koa ny fanenao masina mihitsy no irinay mba harotsaka ao temponay, azonay mandray tsara ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lesona fahatelo folo sahatsika izao, ny fifarana ny asan'Andriamanitra. Izay natomboka dia misy farany. Ny tsy anjery dia eo amin'ny Petera faharoa toko fahatelo andininy faraka folo sy faharoa folo izay mivaky toy izao, manao hoe koa raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, sady manantena no mampafaingana ny haviany ny andron'Andriamanitra. Fanontaniana ho anao, fanontaniana ho ahy izany, olona manahoana moa isika. Raha nanomboka tao amin'ny Genesisy ny asa nataon'Andriamanitra tamin'ny asa izay nandrahana antsika, satria ny asan'Andriamanitra dia asako, ny asan'Andriamanitra dia asanao. Ka raha nanomboka tao amin'ny Genesisy ny tantara ny momba izany asan'Andriamanitra hanerahana antsika izany, dia ny farana kosa tamin'ny bokin'ny Apokalipsy izany famarana ny asa izany. Zany hoe niompana somary ny andro tao anatin'ny bokin'ny Apokalipsy ny lesitsika izay maneho an'izany fiafarany ny asan'Andriamanitra izany. Ka eo anatrehan'izany toe-zavatra izany, dia izao anefa misy mampisaintsaina lalina loatra ty bokin'ny Apokalipsy ity, izay mampianatra antsika mandrakariva ny momba an'Andriamanitra. Ary ny votoaton'ny Apokalipsy moa dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ny bokin'ny Apokalipsy dia bokin'ny fanantenana, boky mampanantena antsika ny amin'ny fiverenan'i Jesosy hanafaka ny zanany. Tsy iza le zanany fa ireo izay olona izay velona ho matoky amin'ny fijoroan'Andriamanitra, ary ireo izay niaina hatramin'ny andron'ny Adama sy Eva izany. Anatrehan'izany toe-zavatra izany anefa dia isy ny fiantsoana antsika hanambara ny fahamarinana amin'izao tontolo izao, mba hahatonga ny olona hisafidy amin'Andriamanitra. Ny Apokalipsy toko voalohany dia milaza ny amintsika ny amomba ny Apokalipsy izay hoe Jesosy no ivony izany Apokalipsy izany, ary maneho an'Andriamanitra telo izay ray izay miara-miasa le asa natao zany ho famonjena ny taranak'olombelona tsirairay avy. Manasanao mba hijery ny Apokalipsy toko voalohany, ka manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fafito izany antso izany, ary ny tanjon'Andriamanitra ao amin'io Apokalipsy toko voalohany io dia maneho ny asan'Andriamanitra fa tsy hoe hitondra ny olona fotsiny ho any amin'ny toerana azo antoka Andriamanitra, fa manolotra mihitsy toerana vaovao mendrika aja, satria tavaverina eo amin'ny olombelona ilay endrika Andriamanitra izay potiky ny fahotana. Amin'ny fotoana io dia lasa mambra ny ankohonan'ny mpanjaka isika, ary antsoina mba hiara-mirotsaka amin'ilay asa, satria tsy hoely ny farana izany asa izany. Ry mpiara-mianatra namana, ny bokin'ny Apokalipsy dia maneho amintsika lohahevitra mahery vaika ny amin'ny iraka izay nampanaovina antsika, ary zany asa izany asantsika izany dia maika. Zao ny voalaza mantsy amin'ny andininy fafito amin'ny Apokalipsy toko voalohany manao hoe indro izy avy amin'ny rahona, ary ny maso rehetra ahita azy ho avy. Jesosy izay le tianjerintsika manao hoe ary raha ho avy izy dia olona manahoana moa isika fitondran-tena izay tokony hananantsika. Inona moa fampatsihivana antsika, inona moa ny afatra, inona moa ny iraka nampanaovan'Andriamanitra antsika? Ilay afatra dia izao, ilay filazany tsara mandrakizay. Ao amin'ny Apokalipsy toko fahaefatra folo, ary eo irery ihany no ahitantsika ny filazany tsara sy ny mandrakizay miaraka. Dia le filazany tsara mandrakizay, io ilay ivon'le iraka, dia ilay asan'Andriamanitra izay asaina mpanaovina antsika. Iraka lehibe, afatra manokana izy io, afatra izay
mifony fampitandremana ihany keo ho an'izay miandry ny fiverenan Jesosy. Ary ny olona tsiraray avy ao aorian'ilay iraka dia tsy maintsy hisafidy izy na ao amin'ny fiainana na ho amin'ny fahafatesana. Ilay filazantsara mandrakizay zany, ilay filazantsara ny fahasoavana izany, io ilay afatra nasaina ho toritsika, io ilay afatra izay anerahana antsika fiangonana, dia ny fiankofana amin'ny mpamorona antsika. Jesosy rehefa andao ny mpianatra izy dia nanao iraka amin'ny filazantsara Matio 7:20 ka ny 7:20 sy 7:20 zay tsy misy hafa amin'ilay Apokalipsy 4:20 ihany. Dia hoy Jesosy manao hoe koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandediko anareo, ary ino izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izy izao ny tontolo izao. Iraka lehibe ry havana, iraka lehibe no ampanaovan'Andriamanitra antsika, ary tsisy hafa amin'ny iraka nampanaovana ny apôstôly Jaona zay anerahana ny fiangonana dia niafatra ny anjely telo ho antsika izany. Mazava ny iraka, mazava ny iraka, dia le filazantsara mandrakizay, Jesosy lay maty ho anao, Jesosy lay maty ho aho. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona nefa mba hasetrinao izany fahafatesany Jesosy, ilay filazantsara mandrakizay. Ny lesitsika tamin'ity herinandro ity dia milaza hoe antoko roa ihany no hiavaka tsara amin'ny fiverenan Jesosy. Dia ireo izay lefitra tamin'ny fahefan'ny Satana, ary ireo kosa izay nilefitra tanteraka teo anatrehan'i Jesosy Kristy ka nanaiky azy ho tombo sy mpamonjy ny fiainany ary nitarika azy ho amin'ny fitandremana ny didiny. Ry mpiara-mianatra namako, androany ataovy zava-dehibe eo aminao zany iraka izany, efa tsy ho ela dia hifarana izany, ary tsy ho ela dia ho vita izany. Fa saingy izao io anatrehan'izany io ampiandrasana an'izany dia miasa mafy koa nefa Satana mba hahatonga anao tsy ho tafana, tsy ho mitodina, tsy ho maika amin'izatony toe-javatra izany. Ka dia miantso atsika andao re hiverina hanao ny asan'Andriamanitra asika, satria ny asan'Andriamanitra dia asanao ihany koa izany. Tian'Andriamanitra ny ampahita fombiazana antsika tsiraray avy eo amin'ny fanaovana izany ny asa izany. Rehefa manahoana moa la iraka no lazany hoe mahomby, rehefa mahazo olona betsaka ve isika, rehefa mitombo ve nisan'ny fiangonana, rehefa misy batisa maro ve, izy daholo zany. Rehefa nandray fahamarinana betsaka ve ny olona, rehefa navita betsaka ve no tamin'izany asa izany. Ny zavatra misy dia izao, ny fombiazan'ny iraka ampanaovana antsika dia ny ahitana hoe tena lasa mpianatry Kristy ny olona anankiray. Re namako, ho vita ny iraka. Ny fiafaran'ny iraka dia ilay voalaza ny Apokalipsy 1:20. Manasanao mba hamaky ny toe-javatra io, fa toe-javatra mampientanentana, mahafinaritra izy io, dia ilay paradisa, tany vaovao tsy misy fahafatesana intsony, tsy misy fahoriana intsony, oringana Satana amin'izay fotoana izay. Fa dia tafakambana amin'ilay mpamonjy tsika isika, ho tafakambana amin'ireo malala izay efa nodimandry, tafasarika tamintsika tamin'ny lalàna fahafatesana ela isika, ary hifankahita amin'ireo olona amin'ny fokom-pirenena sy ny firenena samy hafa isika. Zany ny fiafaran'ny asan'Andriamanitra, fiainana mandrakizay. Zaho anatin'izany, ianao koa iriko fa manatenan'izany. Kanefa mandra-pahatanteraka izany, tsy maintsy miasa isika. Andao re hiara miasa amin'Andriamanitra anatanteraka izany asa izany. Fantaniana kely aty hoe ahoana ary mba hanafaingananao zany fiverenan Jesosy izany. Ahoana no ataonao amin'izany asan'Andriamanitra izany. Hifarana ny asan'Andriamanitra, ho vita ny asa, paradisa, fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra ho aho sy ho anao. Eo ampianasana izany, dia andao toanana mandrakariva ty sekolontsika ty, ka natanteraka ny fanatitra ny sekoly sabatana isika, manasanao mba hanolotra ho fanohanantsika izao sekoly mamintsika loatra izao.
miaraka hivavaka risika. Andriamanitra rainay tsaraina izay any an-danitra. Fifaliana ho anay tokoa no niaraka teto nandritra ny 3 volana zay. Nandinika ny amin'ny asanao kanefa asanay ihany koa. Tamin'ity androany ity dia fantatray fa ny zavatra rehetra raha nisy fanombohana dia misy ny fiafarana. Ka na dia mafy aza ny zavatra atrehanay mandrapatonga ny farany dia faly kosa izay fa ny fiafaran'ny asa dia fiainana mandrakizay. Fifaliana tsy isy intsony ny fahafatesana. Andriamanitra aoka izany anentana ny tsiraray avy ary anentana ity mpiara-mianatra amiko ity hanao ny asanao ninonina na amin'ny fomba morona na amin'ny fomba sarotra indrindra. Dia mita ihany koa ny fanatitra ny sekoly sabata sy natolotra teo ingany izany mba havita be eo amin'ny asanao. Fa ny vavaka dia tononona sy angatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristiany. Amen. Mianatra eo tongotrao.